Notre opportunité de réunir ensemble pour prier. Misaotra ny tompony indraytsika no mianjara izay azo hotsika mivory miaraka sy mivavaka. On va méditer dans la parole de Dieu quelques versets Isaintsaina andiny soratra masina avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika pour guider nos pensées et à prier. mba hitarika ny fieritreretantsika ho amin'ny vavaka. Vous voyez, j'ai mentionné ça avant, que Dieu agit par le moyen de ses promesses. Efa nolazaiko taloha fa Andriamanitra dia miasa amin'ny alalan'ny teny fikasany. Ce qui est merveilleux, c'est que les promesses sont offertes pour tous. Ary ny tena mahafinaritra ireo teny fikasana ireo dia mena ho Sans an'ny exception. tsy misy avakavaka. C'est-à-dire les promesses sont offertes pour tous ceux qui ont en Christ. Izany hoe ny teny fikasana dia omena izay rehetra ao amin'ny Kristy. Et il y a une chose merveilleuse, que toutes les promesses de Dieu sont Amen. Ça veut dire oui, il est prêt, il désire de vous donner. Ny zavatra mahafinaritra ihany koa ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra dia amen na eny, izany hoe vonona izy amin'ny ny tsirairay azy. Il a dispersé des promesses dans la Bible. Naparitany tao amin'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly ireo teny fikasana Et ireo. c'est à nous à chercher ces perles des promesses de Dieu. Ary anjaratsika ny mikatsaka mitady ireny perla dia ny teny Si nous trouvons fikasan'Andriamanitra les ireny. promesses et nous réclamons la promesse, Rehefa hitatsika ny teny fikasana ka takitsika nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis. dia afaka ho azotsika izay nampanantenain'Andriamanitra. Vous voyez là, dans la Bible, il y a les commandements, il y a aussi les promesses. Dia rehefa tsara fa ao amin'ny Baiboly dia misy ny biby ary misy koa ny teny Les fikasana. commandements sont à obéir, Ireo biby dia tokony akatavina à craindre Dieu. mba ahazahoana matahotra an'Andriamanitra. Et les promesses sont des bénédictions que Dieu offre à ses enfants. Fa ny teny fikasana kosa dia fitahiana atolotr'Andriamanitra ireo Il y zanany. a beaucoup de genres de promesses. Misy karazany maro ny teny fikasana ireo. Promesses de salut, Mba teny fikasana ao amin'ny famonjena, promesses de guérison, teny fikasana ao amin'ny fanasitanana, promesses de puissance spirituelle, mba ahazahoana hery ara-panahy, promesses de réveil, mba ahazahoana fifoazam-panahy. promesses de beaucoup de choses qui sont dispersées dans la Bible. Teny fikasana maro izay voaparitaka ao anatin'ny Baiboly zany miaraka ao Et anatin'ny nous Baiboly. voyons dans la Bible, du commencement à la fin, Ary hitatsika ao amin'ny Baiboly manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany que beaucoup de serviteurs de Dieu, fa maro tamin'ny mpanompon'Andriamanitra on a prié et on a réclamé les promesses de Dieu. no nivavaka sy nitaky ireny teny Et fikasan'Andriamanitra on a ireny. reçu exactement ce que Dieu a promis. Ary dia noraisina izay tena nampanantenan'Andriamanitra. Une de ces promesses pour réveil et pour bénédiction spirituelle, Ny anankiray ireny teny fikasana ireny dia ho amin'ny fifoazam-panahy c'est écrit dans le livre de Isaïe, sy ny fitahiana ara-panahy zany voasoratra ao amin'ny bokyny Isaia, chapitre 43, versets 21 et 22. toko fahatelo amby efapolo andininy faharaiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Isaia toko fahatelo amby efapolo andininy faharaiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Izao olona noforoniko ahy izao no anambara ny fiderana ahy, nefa izaho tsy mba nantsoinao ry Jakoba, fa sasatra amiko ianao ry Israely. Et dans le chapitre 44, verset 13, les deux sont en connexion un avec l'autre. Ao amin'ny toko faefatra amby efapolo andininy fahatelo amby folo dia mifandray ireo andinin-tsoratra masina ireo. Toko faefatra amby efapolo andininy fahatelo amby folo. 44 et verset 3. Oui, 44 verset 3. Toko faefatra amby efapolo andininy fahatelo. Fandatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, arika aho amin'izay tany karakaina. Eny andatsaka ny fanahako amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiako ho amin'ny Dans le terakao. verset 21, Dieu a déclaré qu'il nous a formés pour lui-même. Ao amin'ny andininy faharaiky amby roapolo dia nambaran'Andriamanitra fa noforonony ho azy isika. Qu'on va déclarer sa gloire, on va proclamer sa volonté, sa gloire, sa puissance. Mba hanambara ny voninany sy ny heriny sy ny voninany. Après, il parle à ses enfants, à Jacob.
ary aveo izy dia miresaka amin'ireo zanany amin'ny Jakoba zany. Voyez, moi je vous ai formé que de vous utiliser, jereo tsara fa niforoiniko ianareo mba ho ampiasaiko, mba ho tahiko, de faire beaucoup de choses par votre moyen. anao zavatra be dehibe amin'ny alalanareo. Mais tu m'as pas encore convoqué, kanefa ianao mbola tsy miantso ahy, ou tu m'as donc convoqué dans une façon faible, maigre. na ny fiantsonao ahy dia malefaka malemy. Actuellement, ce problème était avec les apôtres. Une fois, Jésus, le premier, il a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. marina dia nitsanga tamin'ny apôstôly koa izany olan'izany a, satria Jesosy nilaza taminy hoe hatramin'izao dia mbola tsy nangataka tamiko ianareo, Demandez et vous recevrez. fa mangata dia omena Que ianareo, votre joie soit complète. mba ho tanteraka ny fifalianareo. Notre joie n'est pas complète seulement par voir les âmes sauvées. ny fifaliantsika dia ho tanteraka raha mahita fanahin'olona Qu'est-ce que voatonja vous isika. fait joyeux dans ce monde? inona momba mampifaly anao eto amin'izao tontolo Le izao? salut des âmes. ny famonjena C'est pour fanahin'olona, cela que nous vivons zany no antony velomatsika, et nous existons. zany no antony isitsika. Et nous sommes laissés dans ce monde. napetraka teto amin'izao tontolo izao Nous tsika ho sommes amin'izany, envoyés à ce monde. ny rahana eto amin'izao tontolo Nous izao sommes tsika, appelés de Dieu. nantsoin'Andriamanitra, Nous sommes les témoins de Dieu. vavolombelon'Andriamanitra isika. Alléluia. Alléluia. Alors, vous voyez, pour moi, de voir la bénédiction de Dieu sur l'œuvre, ça donne joie à mon cœur plus que l'argent. ka jereo tsara fa amiko a ny fahitana ny fitahian'Andriamanitra amin'ny asa dia manome fifaliana ao mihoatra noho ny amin'ny vola, Alléluia. Parce que l'âme est précieuse, c'est un âme éternelle. satria ny fanahy dia sarobidy dia fanahy mandraka izay. Et c'est parce que l'éternel est précieux, Jésus a voulu payer le grand prix de sa vie, sa mort. ary satria izy a sarobidy a mandrakizay, Jesosy mihitsy a dia ty andoha ny vidiny tamin'ny alalan'ny Il fahafatesana, a évalué l'âme, notombanany mihitsy nomeny vidiny que ça fanahy, vaut la peine ary dia mendrika de mihitsy sauver un âme de l'enfer éternel. ny amonjy fanahin'olona hiala amin'ny helo Et mandrakizay. la première chose qui rentre dans notre cœur, ary ny zavatra voalohany indrindra miditra ao anaty si nous sommes vraiment sauvés, raha tena voavontsika c'est la joie et désir de sauver les autres. dia ny fifaliana ny amin'ny etaeta hamonjy ny C'est azy. comme ça les apôtres, à peine que Matthieu a vu Jean, Jean a vu l'autre, il dit venez, on a trouvé le Messiah. ohatran'izany mihitsy nitsanga tamin'ny apôstôly, raha vao nahita any Matio nahita mpianatra anankiray a dia nilaza manao hoe andeha izaho fa efa Venez voir, andeha zaho, venez voir, tongava amin'izah, venez et goûter comment le Seigneur est bon. avy ka ianoy a fa tsara ny tompo. Alors voyez là, notre désir et notre soif est le salut des âmes. andramo fa tsara ny tompo, ny etahitantsika dia ny famonjena ny fanahy. Et Dieu vous a créé pour lui-même. ary Andriamanitra namorona anao ho azy. Vous avez lu ça dans le chapitre 43, verset 22. Lisez-le de nouveau, comme ça vous croyez que pourquoi vous êtes à Tananarive. efa nivakitsika teo a ary mbola hovakina ny toko fahatelo amby efapolo andininy faharaiky amby roapolo mba hafantaranao hoe ahoana nahatongavanao eto Antananarivo eto. Les gens croient pour marier, il faut avoir des enfants, grande famille, c'est tout. Finoana fotsiny hoe anambady dia anana fianakaviana bebebe zay ihany, Ça c'est fatigant, hein? zany dia mandreraka fotsiny. Mais non, Tia nous sommes créés nous sommes formés pour la gloire de Dieu, noforonina isika ho voninahitry'Andriamanitra, pour proclamer sa gloire, anambara ny de voninahitra, faire connaître son salut. ampahafantatra ny famonjena. Et le salut de Dieu est passé d'un à l'autre. ary ny famonjen'Andriamanitra dia mifindrafindra avy amin'ny olona anankiray maka amin'iray. Et si l'ancienne génération a échoué, ary raha ohatra ka tsy naomby ny taranaka teo aloha de n'a passé le salut, mba ampita zany famonjeny zany, nous aurions été encore dans l'obscurité. dia mbola atao anatin'ny nezina ihany. Imaginez-vous, si personne vous a parlé de Jésus, raha ohatra tsy mba nisy niresaka taminao momba ny Jesosy, qu'est-ce que vous seriez? dia mba ohatran'izy ianao Malheureux, tena malahelo, l'enfer vous attend, ny andro ianao ny elo,
Alors nous remercions le Seigneur kanefa misaotra ny tompo parce isika que quelqu'un a ouvert sa bouche. satria nisy olona manokatra ny Il vava vous a invité. ary dia Vous nanasanao êtes venus. dia tonga Nous ianao avons prêché. Vous avez reçu la parole. nandray ny teny ianao Alors ça c'est notre travail dans ce monde. ary zany no asantsika eto amin'izao tontolo izao Ah, pas charpentier ou menuisier tsy ny hoe andrafitra fotsiny ou maçon. nanao Ça c'est deuxième, second. ireny a dia faharoa Ça c'est pour un but avoir un peu de var, un peu de riz seulement. ireny dia mba azahoana sakafo fotsiny mihinam-bary fotsiny C'est tout. zay ihany Mais ça ce n'est pas la vie de notre vie. fa tsy zany ny zava-tsakendreny eo fiainantsika Je me fatigue quelquefois manger, dormir. raha indraindray dia vizaka mihitsy matory dia Nous mihinana voulons quelque chose qui donne joie. mila zavatra tena manome fifaliana isika Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui est notre joie? inona moa fifaliantsika Même qu'est-ce qui porte joie au ciel? inona no hitondra fifaliana avy any an-dala Vous savez, la parole de Dieu dit, et joie au ciel devant les anges de Dieu quand un âme repentit et tourne à Jésus. fantatrao ny tenin'andriamanitra hoe misy fifaliana lehibe any an-danitra raha misy fanahy ferina ho Et si amin'andriamanitra vous ne faites rien pour Jésus aussi, ary raha tsy manao nenanino ho an' jesosy ianao les anges sont tristes. Oh, qu'est-ce que ces gens-là, ils ne font rien là-bas. dia alahelo ny anjely any an-danitra any inona re reto olon-de tsy manao Qu'est-ce que ça, les enfants de Dieu à Tananarive? inona re zany mba hoe zanak'andriamanitra eto tanany tena matory fotsiny Alors, vous voyez, nous devons apprendre ça jusqu'à qu'il devienne partie de notre vie. ka tokony hianatra n'izany tsika mba tena ho isan'ny fiainantsika izany Alléluia. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. ary zany dia zava-dehibe mihitsy raha lasa nadavy Jésus a donné des promesses ou des déclarations très fortes. jesosy a dia nanome teny fikasana na fanambarana tena mafy tena mahery Si vous pensez à la déclaration de Jésus, raha saintsaininao zany fanambarana jesosy ça zany vous effraie. dia mampatahotra Jésus a dit, ceux qui ne ramassent pas avec moi, ils dispersent. zao no lazany jesosy hoe zay tsy miara-manangonao a dia mampiaka Si vous n'êtes pas un homme ou une femme qui gagne des âmes, raha ohatra ianao lehilahy na vehivavy tsy mahazo fanan'olona qu'est-ce que vous dites, ramasse avec moi? dia inona moa dika zany hoe Ramasse des âmes. manangona fanahy Aide-moi. ampio Aide Jésus. ampio jesosy Travaille avec Jésus. miaraha miasa Ramassons aoka anango les âmes éternelles. ireo fanahy Et mandrakizay celui qui ne fait pas ça, ary zay tsy manao an'izany il fait le contraire. Il travaille contre moi. Il disperse. manao izay asa mifanohatra izy a dia mampiahaka indray Laisse-moi vous rappeler d'une fois pour tous. Vous ne pouvez pas être indépendante, neutre dans la vie chrétienne. aleo ampatsiaro anareo indray mandeha ihany fa tsy afaka homaleo tena ianao a na anelanelany a eo amin'ny fiainana Vous pouvez être dans la politique. amin'ny politika dia mety zany Vous pouvez être dans les choses politiques du monde. amin'ny zavatra ara-politika eto amin'izao Tu ne peux tontolo pas faire élection, c'est ta volonté ça. raha ohatra tsy te hividy ianao sitraponao C'est à vous. anao zany Ni pour vous, Jacques, ni pour l'autre. Je me laisse tranquille comme ça. na tsy anilo tsy atsy tsy aninaroa avy alao amin'izao Mais tu ne peux pas dire ça à Jésus. fa tsy afaka mitena izany amin'ny jesosy ianao Je ne veux pas ni toi ni le diable. tsy hoe tsy afaka miteny hoe tsy ianao a na ny devolo no tiako Non, tu ne peux pas dire ça. tsy afaka Si miteny tu ne izany ramasses ianao pas avec Jésus, raha tsy miara-manangona amin'ny jesosy ianao dia mampiaky ianao et tu auras un jugement. ary dia azo ny Tu ne fanamena peux pas être neutre. tsy afaka hilatsaka antenatena Il ianao nous a formés, noforoniny il isika nous a créés, noforoniny il nous a appelés nantsiny d'aller et porter des fruits. mba handesy hitondra Et vokatra que votre fruit demeure ary mba hareta ny vokatra pour reo la gloire de Dieu. voninahitra Alors voyez, frères et sœurs, dire tsara raha lasa lehilahy la situation est très très sérieuse. tena tsisy monga zao toe-javatra izao Ce n'est pas une affaire que si vous voulez ou non, c'est pour votre survival,
ça veut dire pour que vous viviez spirituellement, que vous soyez vivants spirituellement, vous devez faire quelque chose pour le Seigneur. Sy hoe resaka finoga zany fa tena ny fiainanao mihitsy a tokony anao zavatra Votre ianao existence, ny amin'ny fahavelomanao mihitsy vous voulez ou ne voulez pas, ça, il n'y a pas de choix. na tianao na tsy tianao tsy misy Tu satria ne peux pas ramasser avec des sorciers, rehefa tsy tsy tu miara-manavana ne peux pas être concerné, rehefa tsy miraika amin'izany ianao tu veux être un statut là-bas dans le bon pour chauffer le bon. dia hitsangam-bato fotsiny ianao amin'ny tablio anafana tablio Et Jésus se parle, tu coupes du côté gauche et tu envoies de la côté droite. jesosy miteny dia inoana amin'ny sofina ankavia dia avoakanao amin'ny sofina ankavanana Mais ça ne va pas ça. tsy mety Ça zany montre que vous n'êtes pas vivant. mampiseho zany fa tsy velona tsy Vous mety êtes ianao mort. maty ianao Et si vous êtes même moitié mort, ary dia matapany mihitsy azy vous êtes en route de la mort entière. dia raha matapany ianao a dia efa eo andala ny fahafatesana tanteraka Vous voyez, une fois, il y avait des pasteurs paresseux dans le temps de Ézéchiel. indray mandeha tamin'ny andron'ny Ezekiel dia misy mpitandrina malaina Et l'école biblique paresseux. ary mpianatra amin'ny école biblika malaina Et des évangélistes paresseux. ary evanjelista malaina Et des croyants paresseux. mpino malaina Alors on va lire qu'est-ce que le Seigneur a dit pour eux ary dia hovakitsika izay nilazain'ny tompo ny amin'izy ireo dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 5. ao amin'ny bokyny Ezekiel toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy Ezekiel toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy tsy miakatra eo am-banga ianareo sady tsy nanao manda hiarovana ny taranak'Israely mba hifaharany amin'ny ady amin'ny andron'i Jéhovah. Et verset 33 de verset 30 de verset 20, de chapitre 22. Ary ao amin'ny toko faharoa amby roapolo koa andininy fahatelopolo. Toko faharoa amby roapolo bokyny Ezekiel toko faharoa amby roapolo andininy fahatelopolo. Ary nitady olona teo aminy aho anao manda sy hijanona eo am-banga eo anatrehako hifona ho amin'ny tany mba tsy handravako azy ka anjoy tsy nahita. L'ennemi attaquait Israël. Ny fahavalo dia nanafika ny Israely. Les adversaires entouraient le peuple d'Israël. Nandidina ny olon'Israely ny fahavalo. Les villes d'Israël avaient un tourment de défense. Manodidina ny tanànan'Israely dia misy amanda. On faisait des hedges, un petit colline comme ça. Ohatran'ny avoana kely zany zany manda zany. Et il avait aussi des murs construits. Misy manda sy fefy izay natao zany. Et les murs sont très larges. Ary ireo manda ireo dia tena lehibe malala. Ça, c'est une coutume des milliers des années, même jusqu'à maintenant en Chine. Il y a des murs qu'un cheval peut marcher sur le mur. Efa fanao hatramin'izay ely zay na dia any Chine ary amin'izao fotoana izao misy manda izay azon'ny soavaly andehanana. Et une petite charrette peut marcher. Ary na dia kalesy kely koa ary dia afaka mandeha izany. La raison, parce qu'il entourait toujours avec les sentinelles, les watchmen. Ary miantona dia misy mpitily izay mpiambina no manodidina azy. Et pour que les adversaires, les ennemis vaincre un pays, il doit sauter dans la mur, sur la mur. Mba azahoan'ny fahavalo mandresy ilay tanàna dia tsy maintsy mitsambikina mananika n'ilay manda izy. On jette des hooks comme ça avec le corde et après on tire et on monte. Ary dia mandeha fahatady zany misy karazana vy any ambony any dia miakatra amin'iny izy. Comme les voleurs s'ils veulent rentrer dans votre maison. Ohatran'ny fanao Le premier étage. fanao mitangalatra miditra any an-tranonao reny. C'est pour ça que vous avez beaucoup de ferrures entour tous les balcons et les fenêtres, vous avez peur. Zany mampatonga anao hanana an'ireny hiditra an'ireny amin'ny lavarangana. Parce que c'est facile pour eux de jeter quelque chose, ils s'accrochent et après ils montent sur le corps. Satria moramora zany amin'izy ireo manipy an'ilay zavatra dia miakatra amin'ny tady izy avy eo. Et si le mur n'est pas fort, Ary raha ohatra tsy mafy ny on manda peut faire un trou. dia afaka anaovana lavaka. Et il attaque, fait le trou jusqu'à qu'il rentre dans la ville et vaincre les gens. Ary dia manafika izy manao an'ilay lavaka mangam-pihidiny ao amin'ilay tanàna dia miady Et il y avait un général très intelligent, misy généraly anankiray tena il maranitsaina voulait vaincre une ville. dia andresy tanàna Ça c'est anankiray dans la Bible. ao
anaty baiboly zany Alors il y avait, le mur était très large. ka lay manta dia tena lehibe Et était autour, toute la ville est très grande. manodidina ny tanàna io tena lehibe mihitsy Alors il a eu une idée. dia nanakevitra Elle dit on va faire l'armée, toute l'armée va faire un trou et on va faire une déviation de la rivière. dia hoy izy hoe mitafika rehetrarehetra dia hanao karazana lalana amiliana ny renondrano Alors on a commencé de faire un trou de 4-5 mètres largeur ary dia nanao et izany profonde. lavaka lalina izany izy a zay mirefy 10 metatra ny sakana Pour la valeur de deux choses. mba zavatra anapanika La première est de rendre, de tuer le pays sans de l'eau. ny voalohany a dia ny mba tsy anasiana rano ao anatin'le Mais la deuxième valeur, fa ny anankiray c'est quand il n'y a plus de l'eau en bas de la mur, rehefa tsy misy ranontsony a ao ambanin'ilay mando les soldats marchaient et rentraient jusqu'à la ville. dia afaka miditra ao ny miaramila mandrapahatonga ao amin'ny tanàna Alors c'est une illustration que Dieu parle aux prophètes et aux enfants de Dieu. ka karazana sary zany a itenenan'andriamanitra amin'ny mpaminany sy ny zanak'andriamanitra Vous voyez, la situation est grave. hitanao tsara fa tena ambavaloza ny Il y a des trous, misy lavaka banga il y a des bandes, oui, nomme-les les deux là, misy lavaka misy banga hein, le bang, il y a beaucoup de choses. misy zavatra bebebe zany Alors, voyez là, il voyait tout ça, hitany zany rehetra zany il voyait quel bang. hitany ny banga Des gens divorcent leur femme, ils en bang. iny zany banga zany moa olona misara fanambadiana banga zany Les pécheurs bang. ny mpanoty Oui, fahambangany il y a zany beaucoup de péchés, bebebe ny mensonges, langa voler, malatra dispute ici, dia tsy aloha dispute là, dia tsy et les gens ne prient pas, ary tsy mivavaka ny olona et ils ne suivent pas le Dieu d'Israël de tout leur cœur. tsy manaraka ny andriamanitra israely amin'ny folo manontolo Alors ça fait mal. dia makarary zany Et Dieu dit, vous avez vu ça dans votre ville. dia hoe andriamanitra hitanareo zany tao amin'ny tanàna Vous avez des pécheurs autour de vous à Tananarive. misy mpanota bebebe manodidina anareo eto Antananarivo Actuellement, pas seulement autour de vous, une en Bouni, une en Bani. tena marina tsy manodidina anao fa ambony ambany mihitsy Oui, allez là à Cadfoot, c'est qu'il y a 2-3 étages. Un chambre ici, un chambre là, en Bouni, en Bani, en Bouni, en Bani. Pécheurs, efitrano ambony sy ambany zany et vous mpanota pouvez entendre le dispute et le bagarre. ary dia enonao eo ny ady ny korotana Oui, c'est ça. Il y avait ça dans le temps d'Israël. misy an'izany tamin'ny andron'ny Israely Alors Dieu a dit, voyez, vous avez les problèmes de la peuple. dia hoy ny tenin'andriamanitra jereo hitanareo ny olonandreo Vous n'êtes pas sortis. kanefa nareo tsy mivoaka Il y a la guerre entre Dieu et Amalek. misy ny ady amin'andriamanitra sy amaleka Il y a le diable et ses anges contre Dieu et ses enfants. eo ny devoly sy ny anjeliny miady amin'ny andriamanitra sy ny zanany Vous voyez, la guerre maintenant est contre Dieu et le diable et ses anges et Dieu et ses enfants. jereo tsara fa miady zany a andriamanitra sy ny zanany a amin'ny devoly a sy ny anjeliny À quel côté vous êtes? ka tarikizy ianao À quel côté? tarikizy ianao Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? inona mba ataonao an'andriamanitra De renforcer la défense. mba anamafy ny fiarovana Est-ce que vous priez? mivavaka ve Est-ce que ianao vous gênez? mifadianina Est-ce que vous êtes concerné? tena mba voakasiky zany ve Est-ce ianao que vous ramassez avec les saucisses? manampina miaraka amin'ny jesosy ve ianao Mais Dieu a dit, si vous n'êtes pas sortis hoy andriamanitra hoe tsy mivoaka nareo à la défense, mba hiazo et Dieu a dit par la bouche de la prophétesse Déborah, ary hoe andriamanitra tamin'ny vavany taminany vavy Debora maudit Mérouz, hozony Merosy parce qu'elle reste paresseuse. satria mijanona olo malaina Et elle avait peur. ary matahotra ihany koa izy Et elle n'est pas sortie dans la guerre contre le puissant. ary tsy mivoaka niady tamin'ny mahery Qu'est-ce que vous avez peur pour? inona ary natahoranao Ce qui est avec nous et plus qui est contre nous. zay miaraka amintsika ane dia be lavitra noho izay manoatra Ce qui atsika est merveilleux dans la guerre chrétienne, nous en avons des sauces avec ny nous. tena mahafinaritra amin'izao ady kristianina zao a manana ny jesosy miaraka amintsika isika Vous et Jésus, vous êtes majorité. ianao sy jesosy a be isy
Même si vos adversaires sont 200-300. Na dia hoe 200-300 ary a ny fahavalonao. Actuellement, la parole promesse 1000 va tomber de votre côté et l'autre côté 2000. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe isy arivo lavo eo anilanao a, ray alina lavo eo kafilanao. Alors pourquoi peur? Ka ahoana ary Mais natao? votre capitaine est Jésus. Ny kapitenao ny Jesosy. Et nous marchons par la grâce, par la victoire de Jésus qui est déjà gagné. Ary ny mandeha amin'ny fandresen'i Jesosy sika izay efa azo. Mais les diables avec ces démons-là, ils sautent, ils dansent, ils rient sur nous ici à Corondrane. Fa ny devoly sy ny demony miaraka aminy a, dia minene sy mandindy ny amintsika eto Korondrano. Vous ne pouvez pas imaginer qu'ils rient. Tsy eritreretinao hoe misy. Oui, les anges, les démons sautent. Tena mitsambikimbikina mihitsy ny devoly. Une marche sur la tête, Dia mandeha amin'ny lohany mihitsy. l'autre il fait bagarre, Dia indray nitabataba. parce qu'il a essayé de fermer votre bouche. Satria nanandrana nanakombona ny vavanao izy. Il vous a fait timide. Nataony sarotahotra Il ianao. y a des gens, moi je suis timide, je ne sais pas parler. Misy nilaza hoe za tena menatra tsy haiko ny miteny. Je veux venir quand des personnes vous visitent à la maison et je vois que vous parlez 200 km par heure. Rehefa mitsidika any aminao a ka misy olona mitsidika anao a, dia ohatran'izany ny hafanganam-pandeha ny fitenenanao 200 km/h. Vitesse de 200 km. Et les critiques, Ny fanakianana. les critiques des frères et sœurs, Fanakianana ireo raha lasana 150 km 150 par heure. Et vous dites que vous ne savez pas parler. dia ianao nefa milaza hoe tsy mahay miteny Je ianao. veux voir quand est-ce que les gens vous visitent pour passer les mauvaises nouvelles. Tena tiako hita mihitsy rovina ny olona nitsidika aminao mba hanambara le vaovao ratsy. On va mesurer la vitesse de votre parole. Dia refesina mihitsy a ny hafanganam-pandeha ny teninao. Vous voyez, frères, nous n'en avons aucune raison. Zero tsara fa tsy manan-kevitra mihitsy isika. Mais la parole de Dieu dit, il va nous donner le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons des témoins. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe omeny hery isika ny hery ny fanahy masina mba hampatonga antsika ho vavolombelona. Qu'est-ce qui est donné le Saint-Esprit dans le livre d'Actes? Jésus a dit ça. Ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly any tenenan'i Jesosy an'izany. Et dans l'évangile, Ao amin'ny filazantsany. vous allez recevoir le Saint-Esprit. Andray ny fanahy masina ianareo. Vous allez recevoir puissance. Andray ny hery ianareo. Être timide et muet. Ny hoe sarokenatra sy mona. Pourquoi vous allez avoir le sens? Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Nahoana no anana ny fanahy masina? Les croyants, les enfants de Dieu, on a avalé un autre parleur, le Saint-Esprit dedans. Ny dimy sy ny zanak'Andriamanitra tena nandray ny fanahy masina ao anatiny nitelona an'izany. Amen. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Zany ange ny tenin'Andriamanitra. Et voilà, d'ici et là, nous voyons la Bible nous imprime et rebuke us, verses. Eto sy aroa ao amin'ny andiny soratra masina dia mananatra antsika ny baiboly miteny mafy antsika. Nous devons avoir honte. Tokony ho menatra Jésus n'a pas honte de nous. Jesosy tsy menatra antsika. Pourquoi nous avons honte de témoigner? Isika no ho menatra ny Pourquoi nous avons honte de parler de Jésus? nahoana isika no menatra hiresaka ny amin'ny Jesosy. Et voilà la promesse. Anefa ity ny teny fikasana. Si vous ne prenez pas occasion de cette promesse, Raha tsy raisinao izao teny vous fikasana izao perdez des bénédictions énormes. dia mivery fitahina lehibe ianao. Voilà, Dieu dit, je veux répandre mon esprit, je veux donner de l'eau sur la terre sec. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza andratsaka ny fanahiko andratsaka rano amin'ny tany Je karakaina. vais donner de l'eau ce qui a soif. Andefa rano ho amin'izay mangetaheta aho. Ah, je veux répandre mon esprit. Androtsaka ny fanahiko. Je veux envoyer la puissance du Saint-Esprit. Aniraka ny hery ny fanahy masina. Bénissons ceux qui ont soif parce qu'ils seront satisfaits. Sambatra izay mangetaheta fa izy novokisa. Voyez, frères et sœurs, ce que nous avons besoin, Jery tsara ny lasana vavy fa c'est zay de encourager nous-mêmes, dia ny ampahery ny tenatsika. réclamer les promesses, Taky ny teny fikasana. prier. Ary Et vava. vous allez être transformés en une personne qui parle comme Aaron. Ary dia hitonga olona voova hiteny tahaka ny Arona ianao. Alléluia. Alleluia. Mais c'est par la puissance du Seigneur. Tamin'ny herin'ny tompo anie zany. Essayez, avez-vous essayé? Andramo aloha ianao ve efa Moi, mahavany. je connais beaucoup de gens qui étaient timides.
za dia mahafantatra olona bebebe zay sarikenatsy mais le Saint-Esprit l'a transformé. da ny fanamasina nalova Et il y avait des gens qui ne savaient rien. misy olona tsy mahalala Ils nininy sont devenus quelque chose d'important pour Dieu. tonga olona lehibe sarobiby anatryan'andriamanitra Le secret, c'est que est-ce que Dieu peut vous changer? ny zava-miafina dia zao nove azon'andriamanitra atao manovanao Est-ce que Dieu a la puissance de vous donner courage? manana hery amin'ny faherezananao ve Mais andriamanitra si vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. izy hoe azo ny hery anareo amin'ny À Jérusalem. favolombeloko eo Jérusalem À Judéa, eran'ny Jody Samaria, Samaria et ary hatramin'ny farany tany tramoncé de la maison, les voisins et entour. amin'ny tanàna rehetra mpifanolo-bodirindrina sy Jésus n'a pas dit seulement témoin à Tananarive. jesosy tsy nilaza hoe vavombelo tananarivo ihany Non, tsia c'est la volonté de Dieu. fa sitrapon'andriamanitra Et nous voyons la situation. ahitatsika ny toejavatra Vous voyez, frères et sœurs, soyons un peu raisonnables. aoka mba isaina zay tokony heveryntsika raha lasa Raisonnez. aoka mba hiandinika hieliketra Les gens qui vous ont aidé à être sauvés étaient timides comme vous, comme ça, comme vous dites. raha ohatra ko moa ny olona zay nanampy anao Je remercie le Seigneur fa za misaotra ny tompo parce qu'il m'a donné, il a guidé quelqu'un de me parler de mon salut. satria nitarika olona anankiray izy indresaka tamiko momba amin'ny famonjena On a demandé un show, un chinois. da mandeha dia nantanina ny sinoa Chinois, oh, oui, un chinois. sinoa anankiray En Chine, là-bas, on dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver au ciel? hoe inona no ataonao raha tonga any an-danitra ianao Oh, je veux courir vers Jésus et je vais le remercier pour sauver mon âme. hiazakazaka any amin'ny jesosy dia hisaotra aminy azy no namonjeny fanahy Et après ça, ary aorian'izay je vais chercher où est-ce que le missionnaire ou la personne qui m'a apporté l'évangile, dia hojereko tetiaviko hoe aiza le missionnaire zay nitondra tamiko ny filazantsara qu'il m'a aidé de recevoir Jésus. izay nanampy ampandray an' Je jesosy vais le remercier. dia hisaotra azy koa Premièrement, Jésus. voalohany aloha jesosy Deuxièmement, ce qui m'a apporté l'évangile. manarakarak' zany zay nitondra tamiko ny Il voulait filazantsara exprimer sa reconnaissance. te hanambara ny fankasitrahana izy Et voyez-vous, si quelqu'un vous a apporté l'évangile, ajereo koa ianao raha nisy olona nitondra ny filazantsara peut-être anao un voisin a prié pour vous. zay angamba mpifanolo-bodirindrina On ne sait vavanao pas quelle sœur a prié pour vous, tsy fantatra hoe iza nanabavy raha vavy zay quel mivavakanao frère a prié pour vous, iza ny rahalahy mivavaka qui a pleuré pour votre âme, que vous soyez sauvé. iza ny tomagno amin'ny fananao mba havinjenanao Quelqu'un a prié pour vous. nisy olona mivavaka Alléluia. atao anao Quelqu'un a prié pour vous. nisy olona mivavaka atao anao Quelqu'un peut-être a jeûné pour vous. nisy olona ngamba tena ny fahadianina mihitsy ho anao Est-ce que vous ne devez pas exprimer votre reconnaissance? tsy tokony anambara ny fankasitrahanao ve ianao Alors vous aussi, maintenant, c'est votre tour. azao a tonga ny anjaranao Apprenez à prendre l'évangile aux autres. mba ampita ny filazantsara mihafa Le point que je voudrais qu'on mette dans notre cœur ce soir, ny lafinjavatra zay tiako entina ototsika zao arivo zao Dieu offre des promesses. manolotra teny fampanantenan'andriamanitra Et sa volonté, c'est le salut des âmes. ary ny sikapony dia ny famonjena ny fanahin'olona Pensez bien, s'il vous plaît. iteretry tsara za Vous êtes créés, vous êtes formés pour le but du salut des âmes. ianao dia noforonon'andriamanitra ho amin'ny famonjena ny fanahin'olona zay Vous êtes sauvés pour sauver les autres. novonjena ianao mba hamonjy ny hafa Si vous croyez seulement que vous soyez sauvés et vous assirez seulement sur les bancs, raha ohatra ianao mieritreritra hoe voafonjy dia mipetraka eo ambony dabilio fotsiny j'ai doute dia misalasala de votre salut. ny amin'ny famonjenanao Je ne crois pas que vraiment vous avez goûté la grâce de Dieu. tsy everiko hoe tena nanandrana marina ny fahasoavan'andriamanitra ianao Parce que si vous avez goûté la bonté de Jésus, satria raha tena nandramanao a ny fahatsarany et le jesosy salut, vous appréciez le salut de votre âme, ary tena enkenao ankasitranao ny famonjena ny vous ne fananao pouvez pas rester tranquille. dia tsy tafandry mandry ianao C'est comme ça Débora a dit, zany nampatonga ny debora iteny hoe Mérus,
ozono Vous ne amy pouvez pas rester en arrière. tsy afaka mijanona any erina any Vous ne ianao pouvez pas être effrayé. tsy afaka ho saritahotra Vous ne ianao pouvez pas être timide. tsy afaka ho sarikena Et vous, Barak, là-bas, le général, ary ianao baraka ilay généraly honteux pour toi. tena mahamenatra mihitsy ianao Moi, femme, par la puissance de Dieu, je peux aller là-bas et gagner. za vehivavy ty amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra afaka makany ary afaka andresy Mais ça sera connu, c'est une femme qui a gagné. de vehivavy a dia mifantatra hoe vehivavy no nandresy Et l'homme général a eu peur. ary ilay lehilahy généraly kosa dia Alors, maudit à ce genre de religion. ka voaozina izany karazana fivavahana zany Maudit à ce genre de confession. voaozina izany karazana fiekena izany Ça, c'est la parole de Dieu. zany a tenin'andriamanitra Ceux qui ne ramassent pas avec moi, zay tsy miara-manangona amiko je répandrai de l'eau sur la terre sec. andraraka rano andatsaka rano amin'ny tany karakaina aho Et izy and flood on the dry ground. ary rika amin'ny tany mangetana Je veux répandre mon esprit. hoa latsako ny fanahako Dieu a promis, efa nampana surtout ten'andriamanitra dans le dernier temps. indrindra amin'ny andro Nous farany sommes la fin de ce monde. isika zao no amin'ny andro farany Et il y a une promesse spéciale misy fampanantenana manoka que dans les derniers jours, fa amin'ny andro farany Dieu va répandre son Saint-Esprit andatsaka ny fanahy masina sur les andriamanitra jeunes, amin'ny tanora sur les moyens âges, amin'ny lazondazo sur les âgés. amin'ireo efa antitra Alléluia. alleluia Sur chacun de nous. amin'ny tsirairay avy Et nous amintsika voyons ici l'Esprit de Dieu travailler. ary hitatsika eto ny Mais fanan'andriamanitra ce n'est miasa pas suffisant. fa nefa tsy ampy zany Il parle de fleuves. eto izy dia milaza hoe rika Amen. Alors, vous voyez, de la part de Dieu, il a donné la promesse. ka raha ny amin'andriamanitra na amin'ny teny De fikasana la part de Dieu, il a fait la provision. raha ny amin'andriamanitra dia efa nanome mivatsy sy Ce mitahiry que je izy suis en train de faire, de raisonner avec vous que c'est nécessaire que chacun de nous devoir become a soul winner, un gagneur des âmes. izay tiako hifampidinidiniana aminareo a dia mba hafantaranareo mihitsy isaintsainanareo tsirairay avy amintsika dia ho mpahazo fanahy Vous savez qui prendra le plus grand cadeau et récompense au ciel? fantatrao moa iza ny tena andray mivaroso lehibe indrindra any an-danitra Comme, qui vous croyez? iza no mba fantatrao iza ny verinao Qui a donné 5 millions? Non, ny amena 5 millions ve tsia non. Ce qui est l'âme qui aime Dieu fanahy zay tia an'andriamanitra et qui a une vie spirituelle en secret entre lui et Dieu, manana fiainam-panahy miafina aminy sy amin'andriamanitra et de lui-même avec foi et joie. ary ao aminy a manana finoana sy fifaliana Il circule ce monde dia mandehandeha eto amin'izao tontolo izao au izy Tananarive eto Antananarivo d'essayer de gagner quelqu'un. ary dia manandrana mahazo fanahy Il travaille et ramasse avec Jésus aussi. miasa izy a ary manangona miaraka amin'ny tompo Cette personne zany olona zany sera récompensée. dia ho valiany tsoa mihitsy Vous aimez Jésus aussi? tianao ve jesosy Et ce qui donne joie à la cœur du Seigneur, c'est de ramasser avec lui. ary ny manome fifaliana ny fon'ny tompo a dia miara-manangona aminy Ce qui donne joie à Dieu, c'est de rassembler ensemble izay manome fifaliana an'andriamanitra dia miara-manangona aminy et de proclamer l'évangile. ary dia manambara ny filazantsany Pour Dieu, ça c'est la chose qui est chère, qui est précieuse sur son cœur. zany ny tena zavatra sarobidy indrindra amin'ny Et fon'andriamanitra comme nous avons Jésus aussi, nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons avoir la même esprit. ka raha manana an jesosy isika manana ny fanan'andriamanitra tokony hanana an'izany toetsainy zany Je veux faire une déclaration. anao fanambarana Azafady si vous fâchez un peu, raha ohatra ianao tezitra kely dia azafady mais c'est bien de vous fâcher un peu. kanefa mahatsara mahasoa ny Ça vous mahatezitra kely ianao réveiller un peu. amin'izay ianao fo kely On a besoin de temps en temps donner un choc comme ça. dia nainge tena mila zavatra ohatran'izay mihitsy fanairana Examine vous-même. dinio tenanao Si vous n'êtes pas occupé dans cette grande privilège de témoigner pour Jésus et gagner des âmes pour Jésus, je doute votre vrai salut. Vous étiez sauvé une fois et maintenant vous êtes martyr. raha ohatra ianao ka tsy miraika amin'izany asa lehibe famonjena amin'ny fanahin'olona zany a
dia mampisalasala ny famonjenanao na ianao voavonjy indray mandeha dia efa maty. Oui, parce qu'on peut être sauvé et rétrogradé aussi. Satria mety ho tonga ny hoe voavonjy dia avy eo Et la velolala. Bible dit à l'église, à Apocalypse, vous que vous avez perdu votre premier amour, Kanefa ny baiboly ao amin'ny apokalipsy dia nilaza hoe ianareo izay efa nanary ny fitiavanareo voalohany, repentez-vous, mibeba ianareo faites de nouveau votre première œuvre. ary manaova ny asa voalohany. Où est-ce qu'il est le premier amour? Aiza le fitiavana voalohany? Mais le premier amour doit persévérer jusqu'à la fin. Ka le fitiavana voalohany iny tokony haharitra hatramin'ny farany. Ce qui est important, frères et Ny sœurs, tena zava-dehibe raha lasa nabavy, pas ce que j'étais avant, tsy izay hoe na izy ataloha, qu'est-ce que je suis maintenant. fa iza moa amin'izao fotoana izao. Peut-être un jour vous étiez un vraiment travailleur pour Christ. Angamba indray andro ianao efa tena piasa ho an'i Mais Kristy. maintenant, qu'est-ce que vous faites? Kanefa amin'izao fotoana izao inona no ataonao? Qu'est-ce que vous faites pour gagner des âmes? Inona no ataonao mba hamonjena fanahy? Vous dites, je donne de l'argent. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ho ianao hoe manome vola tsara zany nefa tsy ampy. Pour Dieu, il est concerné de votre affection et votre amour plus que votre argent. Andriamanitra dia tena mampiraiky azy dia ny fitiavanao no ny volanao. Si vous dites à Jésus le dimanche matin, quand il vous voit, sûrement Jésus voit, Jésus toujours se met debout à côté de la boîte de dîmes. Zay tsara fa rehefa alahady maraina raha ohatry ianao miteny amin'ny Jesosy hoe manome vola zany fa mihitan'i Jesosy ianao eo akaikin'ny vatan'ny fahafolo-karena hoe Jesosy mahita anao tokoa. Et il faisait ça quand il était dans ce monde. Nanao an'izany izy tamin'izy tety ambonin'ny tany. Et regardez là-bas combien chacun donne. Mais nous autres, nous ne savons pas, un peu plus tard nous savons. Izy dia mijery izay rehetra omen'ny olona fa izay tsy mahalala raha tsy aoriana tsy fantatray. Si vous lui demandez, qu'est-ce que vous préférez, Seigneur? Raha ohatra anontanianao izy hoe inona no tianao tompo? Il dit, non, pas votre argent, je préfère votre cœur. Tsy ny volanao izy fa ny fonao. Alléluia. Je préfère votre affection. Ny fitiavanao no tiako. Je préfère que vous me levez devant cette monde péchereuse. Ny hitsangananao eto amin'izao tontolo izao izay mpanota. Je vous ai fait mon témoin, aller gagner des âmes. Efa nataoko vavolombeloko ianao mandehana mahazo fanahy. Ça, c'est plus précieux pour Dieu. Zany dia tena sarobidy kokoa amin'Andriamanitra. Et ce qui fait ça est plus près du cœur du Seigneur. Ary izay manao an'izany dia tena akaiky kokoa amin'ny fon'ny tompo. Alléluia. Alléluia. Vous voyez là, on peut évaluer quelles sont les valeurs les meilleures à faire pour Dieu. Jereo tsara fa azo tombanana mihitsy hoe inona ny tena zavatra tsara indrindra amin'Andriamanitra. Alors, celle-là est la plus précieuse. Ka izay no tena mahasarobidy indrindra. Et ça donne joie à Dieu. Ary manome fifaliana amin'Andriamanitra Et ça zany. porte joie à votre cœur. Ary manome fifaliana amin'ny fonao Alors koa. nous sommes en train de jeûner maintenant, Ka eo am-pifadikanina isika izao. surtout pour entraîner les frères et sœurs de l'école biblique, Indrindra mba hanazarana andreo raha lasana vavy amin'ny école biblika qu'ils s'entraînent à jeûner une semaine ou 4-5 jours, 6 jours, 10 semaines, 10 mba jours, hanazarana azy ireo mba hifady hanina mandritra ny herinandro 10-eninandro pour développer l'esprit de prière. mba ampitombo ampivelatra ilay fanahy ambavaka. Et nous invitons toute l'église de joindre. Ary dia asainay koa ny fiangonana manontolo mba hikambana Si aminay. tu peux, viens. Raha afaka ianao tongava. Si tu ne peux pas, tu es malade, ne gêne pas. Raha sendra marary moa ianao dia aza mifady hanina. Peut-être tu peux jeûner un parti, Na hoe ampahany le ihany matin seulement, maraina ihany ianao mifady matin et hanina. midi. Maraina sy atoandro. Et le soir, tu peux prendre quelque chose. Ny hariva kosa dia Mais sakafo. soyons dans l'esprit du jeûne. Fa aoka ho ao anatin'ilay fanahy ny fifadikanina. Si vous avez la force, Raha ohatra et manan-kery ihany Dieu ianao vous donne la force, ary Andriamanitra manome ny fifadiana dia manome anao hery. jeûne ou vieil ou malade, Na tanora ianao na antitra na marary. faites quelque chose pour Dieu. Manaova zavatra ao an'Andriamanitra. Si vous jeûnez et priez, vous allez développer amour pour les âmes.
raha ohatra ianao mivavaka sy mivady amina dia ampitombo fitiavana ho amin'ny Et Dieu fananona vous donnera puissance. ary dia omen'Andriamanitra hery ianao Parce qu'il dit quand vous jeûnez, satria voalaza hoe rehefa il va mivady vous amina ianareo et prier, il va vous récompenser ouvertement. ary rehefa mivady amina sy mivavaka ianareo dia hovaliny ampabe maso ankariary Le travail du Seigneur marche sur ses genoux. ny mpiasa Marche sur ses genoux, mandeha amin'ny lohalika pas sur l'autobus. tsy amin'ny autobus akory Il marche sur les genoux. ny asan'Andriamanitra dia Ça veut mandeha amin'ny dire lohalika vavaka, prier, mila vavaka zany prier. vavaka foana Prière fait l'impossible. ny vavaka no manao zay tsy Prière vita. change votre cœur. ny vavaka manova Prière fonao change la situation. manova ny toejavatra Prière porte victoire. mitondra fandreseny Lisez dans Hébreu 11, zay vakio ao amin'ny hébreu toko faraka amby folo voir qu'est-ce qu'on a fait par prière et foi. jere tsara zay natao tamin'ny alalan'ny vavaka sy On ny a finoana battu des armées. tena nandresy tafika mihitsy Alléluia. alleluia Et la foi a augmenté dans le cœur. ary ny finoana dia nitombo tao anatin'ny fo Quand a eu un courage, dit soleil, mets-toi debout là, ne bouge pas. ny anankiray dia tena nanany fahasahina mihitsy hoe ry masoandro mijanona aza mety Et ianao lui ne bouge pas. ianao kory volana Et aza un mety homme comme Élie avait le courage ary ny olona tahaka ny Eli dia nanana fahasahina koa de confronter 400 fausses prophètes. ny anandrina mpaminany sandoka efa-jato lahy Alléluia. Alors vous voyez, c'est écrit pas pour ornement dans la Bible. da nosoratana zany tsy ho atao haingo ny baiboly Les promesses ne sont pas des ornements, ny teny fikasana dia tsy natao haingo comme une jolie image dans votre maison. tahaka ny hoe sary tsara ao an-tranonao Non. tsy a C'est pour réclamer et recevoir ce que les promesses donnent. fa natao mba ho takiny zany a mba azahoanao mandray a izay lazay ny teny fikasana Essayez, andramo e trouvez Dieu azaho toetra et vous andriamanitra allez voir la réponse. a dia hitanao ny valiny Alléluia. On va prier avant de partir. hivavaka isika alohan'ny Vous voyez, dites Seigneur, moi je veux, I want to make up the hedge. dia lazao ny tompo hoe za koa te hanao ny manda tompo I want to go out. za te hivoaka mihitsy I don't want to be like Mérouz. zay za tsy te ho tahaka amin'ny merozy Je veux être un participant te ho mpandray anjara dans ta victoire. ao amin'ny fandresenao Aide-moi Seigneur, ampio a tompo renforce-moi Seigneur. ampahirezo a Et je tompo vais essayer d'aujourd'hui. ary dia anjamako zany zao On va ankehitriny prier zao ensemble. hivavaka isika zao filazana izao Nous avons pensé un peu comment organiser les témoignages. efa nieritreritra izay a ny amin'ny fomba andaminana fijoroana Nous vavolombelona voulons jeudi soir, on va prendre une demi-heure et on va diviser les réunions de rue en sections. amin'ny alakamisy hariva zany a dia aka atsasakadintsika mba azahoana mizara ireo fijoroana vavolombelona ireo a isa-tanàna Et le Seigneur nous a montré une meilleure façon. ary nasehon'ny tompo anay ny fomba tsara indrindra Quand on va s'organiser jeudi soir, rehefa hifandamina itsika amin'ny ce n'est alakamisy pas hariva nécessaire de venir ici. dia tsy ilaina no tonga aty zany Chacun prie à la maison, fa tsirairay avy dia hivavaka any an-trano ou 3-4 sœurs qui sont près de côté, s'ils veulent s'assembler une demi-heure avant et prier ensemble, ça va, mais tous vous allez vous rencontrer dans des sections. raha ohatra misy hoe rahavavy irona telo a fanakaiky toerana ka te hivavaka any a dia tsy maninona fa ny tsirairay avy a dia hikambana amin'ireny section reny Et on va trier un peu, on va faire un petit changement. ary dia isy fifantenana isy fiovana kely atao On va peut-être mélanger des sections. afangaro angamba ny section tsirairay avy Oui, et vous allez voir ça jeudi, ça sera très bien. dia ho hitanao amin'ny lakamisy efa ho tsara tokoa zany Et nous allons essayer d'avoir tous les prédicateurs vivants qui vont prendre charge seulement. ary ny tena tianay a dia ireo tena mpijoro vavolombelona mpitoro teny velona izay andray andraikitra Ah. Et nous voulons vous examiner aussi. ary tianay io diniana koa ianareo On pourra faire ça dans 1 ou 2, 3 semaines. azo atao zany ao anatin'ny herinandro na roa herinandro Nous ne voulons pas, mais beaucoup de vous qui ne sont pas assez d'expérience, fa ny maro aminareo a zay tsy manana fahatsapanampy mais on a besoin de votre présence. kanefa ny fanatrianareo dia ilaina Parce qu'une réunion de 7, 8, une équipe de 8 personnes,
est plus effective que 2-3 seulement demi-coupe de beaucoup. Satria ny fikambanandreo olona fito na valo antoko fito na valo ireo dia mahomby kokoa ny hoe olona roa na telo. Oui, vous allez voir, ce sera un merveilleux réunion. Hitanao fa tena fivoriana mahafinaritra Et mihitsy vous zany. allez avoir un drapeau de Jesús Momunzi. Ary dia anana fanefa ny Jesosy mamonjy ianao. Alors, 2 soldats vont mettre comme ça debout. Misy miaramila anankiroa zany hitsangana eo dia hitana an'le fanefa. Mais il y a des soldats femmes aussi. Fa misy miaramila vavy koa nge. Maintenant, les femmes font tout. Mais en Amérique, on dit nous voulons égalité. Saika ny zavatra rehetra zao ataon'ny vehivavy dao le any Amerika dia milaza hoe te hanana amin'ny fitoviany zay. Allez travailler le goudron aussi. Dia mandehana koa miasa ery amin'ny goudron. Et vous voyez des jolies jeunes personnes comme ça, blondes, jolies. Dia mahita olona tsara tarehy koa ianao. Elle dit, vous voulez égalité? Allez à la goudron. Fitoviana ve ny tianao mandehana miasa eny. Si vous ne voulez pas égalité, fermez votre bouche et allez travailler dedans. Raha ohatra ka tsy fitoviana ny tediavinao dia akombony ny vavanao miasa ao Alors nous ne devons pas avoir honte. ka tsy tokony homenatra isika. Je veux que le Seigneur a joie de moi. Mijahako dia tiako mba ho faly amiko ny tompo. Amen. Alléluia. Alors venez avec prière. Ka tongava mivavaka. Il y aura une grande map qui va diviser toutes les sections. Dia isy sahatany lehibe zany izarana ny section tsirairay Et on va nommer les gens, ary dia ho tonono nareo on va les olona. mettre ensemble et on va faire un petit Fangaro changement. dia isy fanovana kely Mais atao ça sera pour le bien. fa ahasoa zany. Que tout Jesús et Mamonzi, Aoka Jesosy mamonjy rehetra par la grâce de ny Dieu, fahasoavan'ny tompo seront des vrais témoins de Dieu. mba ho tonga tena vavy olombelon'Andriamanitra Par expérience amin'ny alalan'ny fahatsapana et aussi par proclamation. ary fanambarana. Alors, et on va faire ça jeudi. Ka ho atao zany On va amin'ny terminer lakamisy avec prière. hitsangana hivavaka isika. Et écoutez là, concernant les jeunes et prières, Eno tsara momba ny fivadikana sy ceux fivavaka qui ont la force izay manana hery sy tanjaka peuvent jeûner toute la journée dia afaka mifadianana mandritra ny andro ou jeûner une semaine ou 4 jours, que ce que le Seigneur vous donne. na efatrandro na herinandro mihitsy ary arakarak'izay omeny tompo Ça anao. sera une récompense entre vous et le Seigneur. Ny valosoa aminao sy amin'ny tompo zany. Nous gênons pour le succès de notre ministère au Seigneur. Fa mifadianana isika mba hombiazany asa fanompotsika amin'ny tompo. Et prière unifiée, united prayer. Ary vavaka miaraka mikambana. Quand tous les enfants de Dieu, toute l'Église a le même cœur Rehefa ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'ny fiangonana rehetra miray fo et la puissance. dia manana hery. Et vous allez voir que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Dia hitanao fa ny tompo hanao zavatra be dehibe. Amen. Amen. Seigneur, bénis chacun de notre famille ici. Tompo tahio ny ankonana tsirairay avy Couvre-nous par le sang de Jésus. rakofy amin'ny ranon'i Jesosy zay Encourage chaque cœur. ampahiresy fo reny Bénis chaque personne. tahio olona tsirairay avy. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Hitahy anareo any ny tompo.